Salama daholo e. Manao vidéo tampoka indray zany zao a, satria nahita ny sary navoakan'ny olona mikasika le famonoana omby any Analalava. Araky ny publication hita moa zany tamin'ny Facebook roa andro zay a, de hoe ofisorana ny vahoaka ny fidin'ny député Soafilira Prinsia dia amono omby izy a 400. Zay ny publication hita, de efa samy naneho ny hevitra zany teto amin'ny Facebook a, de be koa nareo zany efa naneho ny hevitra reo mikasika an'le izy. De rehefa nanakena moa zany zay a, de nandefa impetanko Ramatoa Soafilira Prinsia hoe tsy omby 400 no vonona fa vitsivitsy ihany. Zay le resaka nataony. Fa le omby 400 a de ho avoaka eo amin'io andro anaovana fety io zany. Io omby 400 le avoaka eo. De rehefa nahazo MP zany, izy tompony no mandefa MP de niazy zany no marina, loatra rehetrarehetra io, loatra ny publication rehetrarehetra hoe izy tompony miteny amiko. De nahazo kina moa zany any tao amin'ny commentaire atao hoe kay koto malemby rehefa tratran'ny ina moa zany andefasan'olo MP na hoe vehivavy le raha matoa miteny de kay faible. De tsy resaka faiblesse fa mbola tsy manana proof hoe 400 marina fe le omby sa roa sa telo sa folo. Ary nareo tsisy manana proof amin'izany. De raha ohatra ka miteny ny tompony tsy 400 no mbo volona, de za ok, tsy hitako zay olana am'izany satria manao fety nareo. Kanefa androany ity zany a, misy manao publication any a, mijery an'le omby, fatin'ny omby mikararana eo amin'ny plage. De tena niverina indray zany a, choqué indray zany za, de za manao vidéo zao. Le izy tsy hoe Ramatoa Soafilira, afaka namako foana izy, afaka fandrahako foana izy, afaka fampiantso amin'ny telefony zay rehetrarehetra, personnellement tsisy olana. Fa ny zavatra ataony kosa ina moa zany sombavaboaka azy amin'olona tompony andraikitra politika azy de tsy matsikaniko ary somaro asoloka any azy anatin'le affaire satria tsy izy personnel fa matoa natao zany famonoana omby be de be. Ina moa zany paritaka amin'ny place le omby hitanareo any angamba le sary mety publié koa rehefa avy eo. De tsy izy rery zany fa ny vahoaka Analalava mihitsy no makasitraka an'izay zavatra zay. De amiko voalohany aloha zany de tena ina moa zany manque de responsabilité totale. Tsy tompony andraikitra mihitsy le olona rehetrarehetra reo amin'ny fiainana Madagasikara, amin'ny zava-misy amin'ny nahary tsy tompony andraikitra, irresponsable, complètement irresponsable. Raha ohatra anao fety ianao de mila amono omby ina moa zany amanjatona, irresponsable ary débile be zany amiko, débile. Tsy aiko na za mipetraka aty Suisse no manana fomba fijery hafa fa le amin'ny malagasy de misy manao commentaire zao alohan'ny olona anao fety volana zany. Fa raha za ny toe-tsaina azoko aty amin'ny tany Mandroso de tena tsisy Suisse anaiky an'izany omby vonona anaovana fety zany, tsisy anaiky an'izany, choqué amin'izany ny olona. Nefa de Suisse anisan'ny firenena farany manan-karena indrindra rantany fa le gaspillage ohatr'izany, hécatombe ny fitenenana an'izany. Raha mijery amin'ny dictionnaire nareo hécatombe ina moa zany natokana mihitsy ilazana ny fandripahana biby anaovana fety. Hécatombe, HE. Ka matoa nisy zay terme hécatombe zay de efa tany taloha tany ny olona efa tsy nakasitraka an'izany famonoana biby karazany zany. De tenako teo hoe raha toe-tsaina Suisse de hitany tena choqué ny olona ty raha mahita zany biby aripaka zany satria manao fety. Nefa olona ty olona manambola. Tsy resaka fananana fa resaka toe-tsaina io zany le toe-tsainy gasy zany de mbola mirefarefa amin'ny tany hoe tsy mieritreritra ny ampitso, tsy mieritreritra hoe ahoana ny fandehany fa de mandripaka fotsiny anaovana fety, olona fetara fini. Zay le izy.
ka amiko de tena choqué be gaspillage aloha zany voalohany gaspillage satria zany omby zany raha ohatra vonona dôlodôlodôlo zany raha tsy lan'ireo olo reo zany de tsy mahay mbo doharina fotsiny zany rehetra zany doharina fotsiny misy na ty andafy aty misy association isan-karazana ino ma zany miady amin'ny gaspillage de nourriture le sakafo tsy lany amin'ny supermarché de hoarina fotsiny rena be de be ny association tsy d'accord am'zay satria be de be ny olona tsy mihinana eran-tany raha izay fa no maraka an'izany misy koa ny association ty miaro ny ino ma zany ny biby miaro ny biby hoe ny biby akeka natao hoanina zareo hoe sakafo fa tsy volovona fatany ka raha ohatra vononanao amin'ny tsirara le biby fa tsy amin'ny sakafo de te tsisy choqué olo zany zavatra zany de aveo koa gasy malaza kristianina ny gasy koto zao no anisan'ny voakena indrindra am'le tsy inona moa zany tsy fivavahana am'le mahadevoly sy am'le rehetrarehetra fa na fomba fijery kristianina zany fomba fijery mpivavaka de tena fahotana mafatsy zany mandripaka biby namboarin-janahary fa zanahary io namtona metraka ny biby de sakafo hoan'ny olona fa tsy natao aripaka fotsiny pour le plaisir de complètement débile l'izy de eo zany zay fanjahina zay ary izy ohatra tsy tsapany député Soafilira ny besoin-dreo olo reo tsy hinana hena voky mangery androany tadiavindreo olo reo fa mba zavatra maharitra vahaolana maharitra zavatra tadiavindreo tsy voky hena androany reo rapitsy tsisy hoanina na afaka pitsy tsisy hoanina tsy zany ngamba no vahaolana raha ohatra olona responsable politique olona mpandroso a Madagasikara olona responsable an'ity firenena ity fa tena tsy misaina mihitsy zany am'izay resaka zany tena tsy misaina mihitsy be de be ny gasy ao miteny hoe volana zany zanaovana an'izany de ny olona miteny an'izany de olona tsisy lavana azy koa toetsaina amy rehefa mitany zany tsy hoe rehefa volana io de zay tiana atao fa misy ihany ny antsoina hoe éthique misy ihany ny antsoina hoe éthique misy ihany ny antsoina hoe éthique misy ihany koa ny antsoina hoe moral féminin au féminin ka rehefa tsy manana éthique ianao tsy manana moral ianao tsy manana fanahy ianao de mitovy amin'ny biby ianao satria mety atao volana io de tsy tiana anaovana amin'io diso be zany bady be zany débile zany raisonnement zany de misy koa mitena hoe aloha ny olona ifety inona moa no azoko lazaina amin'ny gasy raha zany toetsan'ny gasy fambaniny toetsan'ny gasy aloha ny olona ifety fa le fety tsy maintsy atao le fety tsy maintsy atao ino mandrezatra sy mangery sy vakibo vita le fety manina raha manao fety ara-dalàna klasy raha namono omby 3 4 5 na 10 afaka manao fety nge afaka manao grillade afaka manao vilany be fa de tsy mety ve raha tsy omby 400 no taperina zay vao vita le fety de fa roa maharaka an'izay inona moa ny antony isorana ny vahoaka raha ny fidy azy inona ny antony isorana ny vahoaka isolo tena vahoaka ny andehanany Ramatoa député io ka zay za raha tsy azo amin'gasy mihitsy hoe le député nge mpiasa-panjakana piasa tsotra ny député tsy ino moa zany tsy jesosy député tsy voninahitra ma député na président zany raha mpiasa-panjakana piasa ka raha ohatra aveo mahita asa ohatra hoe za zany ohatra mahita asa ataontsika hoe tsy haiko comptable misy manome asa na comptable na ataontsika fotsiny aty société ve raha misy président fokotany ohatra aty société ka ny fidin'olona président fokotany de ina moa zany de anome fanomezana vahoaka fa tsy le andraikitra omeny vahoaka anazy no ambony indrindra hoe misaotra anao nanome andraikitra ana iasana tonga avaketo iasana tonga avaketo fa raha vao manomboka am'izany hoe vao miditra andeha iasa de tena tonga de fandanina tena gaborarako ohatrany ny atao de fa tarina am'izay fa olona tsy anao ninninna olona tsy lavana azy zany le olona tsy lavana azy tsy vonina ny ampandroso tsy manana responsabilité tsy manana conscience ino zany tsy mandeha tany ino moa zany
quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Fa de hoe zany mangala baraka zany raha ohatra jena eran'izao tontolo zao any Madagasikara misy député lany de fisorana voaka de amon'omby 700 baraka be zany tena olona tsy manana conscience mihitsy zany tsy manana responsabilité fa de am'sasany zany de mety be manina moa voaka no isoranao amina fety be raha ohatra ny fidianao nefa ny antofidianan'ny olona anao nge ina moa zany iaro ny tombotsoany any amin'ny antenimieram-pirenena isolo vava itatara ny fahoriana mahazo azy sy zary fitadiaviny anatsara ny fiainana satria ny fidianany anao fa tsy hoe ny fidianany anao ohatra hoe fa manana plan hafa zany anao zany ohatra hoe mety hoe ahazo vola be zany anao rehefa tonga amin'ny place eo na ahazo business be zany ao amin'ny place eo na ahazo tombotsoa mioapapany zany ao amin'ny place eo de isoranao le vahoaka ny fidy anao satria misaotra anareo fa tena nahazo rehetrarehetra zany za fa tsy hoe misaotra anareo nanome ina moa zany nana confiance anahy anao ny andraikitra maolo-pirenena anahy tsy haiko na azo zareo le izy azo atao no misaotra ny vahoaka misaotra anareo natoky nanome anahy andraikitra ambony ty misaotra anareo ary tsy hamadika ny ina moa zany ny safidinareo mihitsy zany matona reo nametraka ny responsabilité amiko de olo-mendrika zany fa raha ohatra ka vo ny fidina izy de tonga de amono omby 700 ny ataony mbola tsy mendrika ny fidina mihitsy zany de reo vahoako reo zany de miara-paly aminazy eo zany manao fety amono omby fa tsy mitratra koa le vahoaka hoe tena le omby le ina moa zany ny tapahandovy ny ilainay sa ina moa zany ampandrosan'le régionnay iady ny tombotsoany any amin'ny antenimieram-pirenena ampandrosany Madagasikara fa le vahoaka koa zany de samy nandra miaraka aminazy eo fatelo farany de le filoham-pirenena sy ny fitoram-panjakana de tsy manisy resaka na ara mikasika n'zany masakra be zany hécatombe zany de tena tsy tonga saina mihitsy ve zany le fitondrana malagasy tena tsy manana conscience mihitsy tsy manana responsabilité misy zavatra zany ve de maninde tsy miteny na mandrara hoe tsy mety kosa zany fa raha ohatra ka misy ny omby 700 de azo anaovana investissement anaovana coopérative anaovana ina moa zany zavatra mahasoan'ny olona ina moa zany fidiram-bola maharitra tokony anaovana zany fa tsy taperina androany de vita olona tsy misaina zany olona tsy manana responsabilité fa le fitondrana matoa tsy mitendra de samy draba samy bado samy irresponsable zany hoe le fitondrana zany tsy mieritreritra mihitsy tombotsoan'ireo vahoaka reo raha mitsinjon'ireo tombotsoan'ireo vahoaka reo le député na mitsimbo ny tombotsoan'ireo vahoaka reo ny fanjakana de mety niteny any hoe tsy mety kosa zany tsy mahita fomba hafa ve anaovana fety fa de tsy maintsy ho zany sasany tena manam-bola izy ka na manam-bola ara ve de zany esprit de gaspillage zany esprit irresponsable zany ve de ilain'ny firenena ve ny olo loatra zany ambany loatra le toetsany le gasy ambany loatra raha zay ny hitany gasy fa mety hoe aloha ny olona anao fety volany miala tena tsy hitako zay ho tenenina amin'ny gasy fa de tena ambany loatra fa amiko zany choquant tena choquant mitovitovy amin'ny ka ny famogidraka io anasa sanaty famogidraka io vola zarazarainy io de mitratra n'olo volany io zay tia nanaovana azy manasoany olona fa tena gaspillage pour rien raha ny volany zarazarainy hatramin'izay nanaovana investissement anaovana usine ampanodina an'izao anaovana an'izao de firy ny asa créé firy ny rentabilité amin'ny zavatra zay fa tsy taka ny sainy moa zany de ny olona koa samy tsisy matakatra fa raha vao miteny an'izay anao de hoe manaova koa anao raha miteny koa anao volanao ka ny ampiasaina satria zay le toetsaina manny aman'izay toetsaina gasy zay